marina tokoa fa atao aoriana fioboana dia hita fa androngatra tokoa ny trangana herisetra indrindra ireo miatra amin'ny ankizy ary tatoato ny tena hitantsika angamba dia ny fanolanana. Ny fitondrampanjakana dia efa mametraka rafitra mba ahafahana voalohany indrindra misoroka ireny herisetra miatra amin'ny ankizy ireny ahafahana mandray an-tanana ireo izay hiarany herisetra sanatr'izany ary ihany koa ahafahana manenjika manao fanadihadiana sy manenjika an'ireo izay manao an'izany herisetra izany. Ao anatin'ny andraikitra ngeza-be amin'ny ministera amponina dia anisan'ny voalohany indrindra angamba ny ataoko hoe ny fisorohana. Ny fisorohana satria tsara marihana fa itsika rehetra dia tompona andraikitra daholo amin'izay fisorohana ny herisetra izay ary indrindrindra ny fiarahamonina satria raha ny herisetra dia tranga hitantsika eny anivon'ny fiarahamonina indrindrindrindra ka mifanentanana ny tsirairay avy mba isay hitoroka. Misy moa ireo laharana izay efa napetraka manokana ny ligne verte 147 ahafahana manao an'izay fitorohana izay raha misy trangany herisetra hitantsika eny anivon'ny fiarahamonina. Anisan'izany na ny fanolanana ary misy ihany koa ny sito arizaza izay afaka jerena ao anatiny amin'ny internet fa afaka ihany koa manantona an'ireo tompon'andraikimpanjakana isatsokadiny na makany amin'ny polisy izany na any amin'ny chef fokontany ary dia afaka andehanana daholo raha misy ny trangany herisetra eo anivon'ny fiarahamonina. Raha ohatra kosa misy ankizy hiarany herisetra dia anaty rafitra ny ministera amponina izay ao anatin'izay rafitra izay dia misy ny efa natokana handray an-tanana ireo ankizy fanohanana ara-moraly izany hoe le accompagnement psychosocial sy ihany koa fandroana lalana orientation izany an'ireo ankizy ireo mba hanampina ny toeram-pitsaboana. Fa ao koa ireo izay natokana ny tsabo hanao ny fitiliana, misy ireo izay natokana manana andraikitra ao anatin'ny rafitra fitondram-panjakana hanao ny fanadihadiana sy ny enquête ary misy ireo izay tokony andraikitra amin'ny fanomezana ny sazy araka ny lalàna velona misy eto Madagasikara. Ny tianam-pantsehivana dia mba tsy ho tara amin'ny fitorohana izay sy ny fitondrana n'ireo ankizy izay hiarany herisetra ary indrindrindrindra mba hifampiresaka amin'ny ankizy rehefa misy zavatra hafahafa hita amin'ny ankizy izany dia efa tonga dia efa jerena any amin'ny dokotera ary misy ny atao hoe raha ny eto Antananarivo manokana misy ny atao hoe centre avonjy izay mandray an-tanana centre intégré izay mandray an-tanana an'ireo ankizy izay niara-ny fanolanana izay efa ahitana ny toeram-pitsaboana anaovana ny fitiliana sy ahitana ny ireo avao amin'ny mpitandron'ny filaminana tonga dia mandray raha ohatra ka hita hoe voaviole le ankizy sanatr'izany dia tonga dia efa afaka ataony enquête izany dia misy an'izay fandraisan-tanana fa ministera amponina izay ny accompagnement psychosocial na hoe ny fandraisana-tanana ara-moraly amin'ilay ankizy. Iny moa efa anipelatanany mpitandron'ny filaminana andrara ary anjaran'ireo izay tompony andraikitra ny fanomezana ny sazy arak'izay lalàna eto Madagasikara izay.